Androany a de resaka kely mahakasika an'le resaka fitezana tanora sy ny tambazotra serasera zay tena manimba mihitsy moa zany mazava ho azy indrindraindrindra any amintsika zay tsy manana politika mpitezana mahakasika an'io tambazotra sosialy maro isan-karazany réseaux sociaux na ny Instagram, Facebook sy ny sisa satria tsy misy modération ny ao amintsika fa tena tonga de samy mamoaka zay tiany avoaka ny olona tsirairay avy ka nimba tanora izy io tompoko. Tena nimba tanora satria ny aty amin'ny firenen'dehibe zao de efa manomboka manidy anazy rehefa nisy réflexion ohatra ny an'ny Frantsa fotsiny hoe ny interdit ny réseaux sociaux ho an'ny latsaky ny 5 taona ohatra. Tsy haiko raha efa mipasy le lalàna na mbola tsy mipasy fa nisy projet de loi nisy sosikevitra moa zany ny ainiko tamin'izay fa tsy haiko raha efa nandeha le izy satria jereo fotsiny ny ao amintsika zao misy karazan'olona ny olona rehetra manana téléphone daholo ny ankizy sy ny sisa surtout hoan'ny olona manana fahefa-mividiny zany tsy ampy fotoana sy ny sisa mahita an'izao karazana sary mamoafady isan-karazana zao mahita an'izao karazana fitsaram-bahoaka isan-karazany zao zay tsisy filtre tsisy nininina de mba ohatrany ahoana ny effet sy ny impact any amin'ny toe-tsain'ny ankizy manoloana an'ireny zavatra mitranga isan-karazany ireny ka ny zava-misy de tokony sao de mba jerena koa ao anatin'izao fanovandravitra zao ny fiarah-miasa any amin'ny Meta any na any amin'ny karazana réseaux sociaux Google sy ny karazany hoe mba misy modération manomboka izao eto amin'ny firenena ary izay koa ny le resaka loi sur le cybercriminalité sy ny sisa moa tsy mazava amin'ny olona inona le izy fa nareo ihany mikonokonona anazy de rehefa manelingelina amin'ny fanjakana le izy de lazainy hoe cybercriminel ici atteinte à la sûreté de l'état sy ny karazany fa be da be tompoko ny zavatra manimba tanora ao anatin'io réseaux sociaux io ary efa nazavaiko indray mandeha hoe ny any Chine ny TikTok tsy mitovy amin'ny TikTok tsika zay aty amin'ny ambiny firenena rehetra zany ny azy de fampianarana sy fitezana olombanina ny ao anatin'io de fanazavana teknika sy astuce na fambolena fiarovana ny tontolo iainana sy ny fianarana no ao anatin'ny TikTok aty aminao de TikTok mampamamo addicta misy olona mamono tena mihitsy rehefa tsy mahazo j'aime sy vue ao anatin'izy ny tanora ka simba potika le tanora ka ao anatin'izao fanovandravitra zao de sao de mba tokony isy karazana rafitra koa imodérena an'izy io zany hoe jerena zany hoe inona zavatra mety asoan'ny tanora ao anatiny rehefa hita aloha hoe tsy voafehantsika ny modéré an'le izy de tokony mandeha ny digitalisation sy ny sisa de tokony hoe zay manana kara-panondro verifiable ihany no afaka manokatra compte Facebook teneninao any amin'ny Meta le izy de ny Meta no mijery hoe nanao validation ana compte ve ty olona ty amin'ny kara-panondro sa tsy rehefa tsy manana kara-panondro de tsy afaka mijery satria misy karazana sary zao ny image vetaveta sy ny sisa reny ankizy kely de mety mahita an'le izy tsy nana hoe tena manana téléphone mihitsy zareo ny sasany mety tsy mivaky lohan'izay satria mety lazaina hoe efa mandroso be ny tanora sy ny anina ka tsy voafehanao am'izay manahoana tompoko sy raha misy manome zavatra ho anao kinga amin'ny teny hoe hany efa décalé zany rangatia efa tsisy ilana zany tsony rangaty sy ny sisa sy ny sisa mety zay ny fitezanao aminao fa ho an'ny sarambabem-bahoaka mety mbola tsy manaraka an'izay sy ny sisa ka tsara ihany sao de mba tokony ho jerena tompoko zay hoe amin'izao fanovandravitra irairainy tseroa zao de sao de mba tokony asiana rafitra mijery sy mamana manentana miaro ny tanora ao anatin'ity resaka tambazotra sosialy ity satria betsaka ny zavatra mandalo ao na ny karazana teny mivoaka na ny karazana fomba fanaovana communication zay tsy tokony ho hitan'ny tanora zay tsy mbola manana bazy ahafahany manavaka ny hoe tony tsara tony mety tsy de tsara sy ny sisa sy ny sisa karazana sary mamoafady ny eto France zao ny site rehetrarehetra zay mpanao sary sy mpamokatra sary na horonan-tsary mamoafady de efa nasindrareo verification manomboko zao tsy maintsy mandefa ny kara-panondronao sy ny verification antaonanao ianao zay vao mahafaka mijery 12 taona no miakatra zany dikan'izany any amintsika le izy tena tonga de eo de hoe alefaso aty raha ohatra ianao ka ijery mandefa manova zay mandefa SMP aty amina zany hoe tena atao pub mihitsy zany hoe ty ijery ve ianao satria mbola tsy nahitinareo mbola tsy nahitan'zao mbola tsy nahitan'ity ka tsy fantatra tsony na ny mpanao politika no maniraka an'ireny hoe mba lany andro amin'ny olona tsy ijery ny zavatra tsy mandeha possible koa misy karazan'olona manao diversion ohatra na ohatra zany
de alefasany mihitsy ny reny mba hoe narina diany vahoaka zay tsy amy fialam-boly mazava ho azy de mampalahelo le izy hoe simba le tanora ny tanora ny no avy firenena fa tsy tsika am'izao aty am'izao tsika mametraka fotsiny mba anana tanora olombanina fa ny tena ho avy de ny tanora sy ny olona eo amin'ny sy ny jeune ary ny avantagen'ny Afrika am'izao Madagasikara ao anatin'izany de manana vahoaka tanora ka raha ratsy reo vahoaka tanora reo zany ny ratsy formation na ratsy fiofanana de hoaiza ny firenentsika aoriana kely eo tompoka ka atsona za de manao antso avy hoe mba jereo ihany le resaka réseaux sociaux ho an'ny tanora ao Madagasikara misy fiaramiasa zao atao amin'ny metana amin'ny Google mba hahita hoe mba zavatra mba misy filtre ihany le izy zany satria de tena misy olona de zay zavatra hitany rehetrarehetra de avoakany eo daholo mety tsy de tena mauvaise foi izy fa zay ny niveau any koa manana crédit manana méga de avoakany daholo amin'ny lafiny anankiray tsara fa amin'ny lafiny anankiray ratsy koa satria tsisy zavatra azo afianana ntsony zany zao de hitan'ny olona daholo ny adalan'ny mpitondra sy ny adalan'ny olona rehetra de misy karazana tanora mety mbola tsy mahay manavaka an'izay de mba jereo ihany tompoko zay hoe mba asio modération ho an'ny ankizy kely aty ambany ny réseaux sociaux atsika ao Madagasikara ka zay fa de fotsiny rora